Ia, amin'izany horakorako izany no hiarabako anareo, hiarabakatsika menakavy satria marina fa harivarivotsika ary taratara, kanefa izay no tena tratra aloha satria raha ny eritreritry ny hoe tsy ho sahirana amin'ny asa sy ny asa aman-draharaha dia liana vao maika sahirana ara ka potratrika reto tokoa arahaba soloina kely ny solomaso aloha arabantsika rehetra amin'izao harivarivo izao ary ao amin'ny tena hiran'ny dadrasamy malagasy mihitsy ilay hoe ndao fa hody ary tsy afenina fa hanao kely spesial tamatavy sy mazangatsika androany hanambahintsika andeo matoa mahazaka solofina tenena satria mizara roa mazava tsara ny fandaharantsika androany. Ny voalohany dia hiresaka momba ny zavatra mitranga any an'iny izy teo any Russie, Fédération de Russie sy ity invasion amin'ny Ukraine ity. Tsara ihany no mahalala amin'ny resaka tahaka itony avy any fotony na avy any amin'ny fotony mihitsy satria tsy afenina fa misy ny amin'ny herinandro zao ohatra dia efa misy action ataon'ny olona tsy mahataky ny désinformation izay any Marseille izay no atao raha tsy diso zany hoe misy efa tsy mahataty zany le désinformation ataon'ny ino dizy teo ny fampalalam-baovao aty Eropa sy ny karazany aloha ny resahana zany dia izay no nahatonga anahy nieritreritra hoe alao ny tena any am-potony no antsoina ary raha efa maheno moa zany andriamatoa mahazaka solofina tenaina dia afaka ho atsotsika izy manko rehefa avy eo ary ampididitsika atao anaty fandaharana. Mba manao vasinina kely hoe raha efa ao ianao rahalahy, raha efa mihaino zany tiako tenenina amin'izay afaka miantso amin'ny fotoana tenenitsiko anao. Amin'ny ity voalohany ity aloha dia atao amin'ny messenger manaraka rahalahy ny voalohany dia resaka tsy hoe hifositsika na hoe inona fa tsy voatery zavatra ratsy foana koa no resahana amin'itony fandaharana itony hoe misy fianakaviana ratsy fitondran-tena na matetika ohatrohatran'izay manko le émission antsika eto tsara efa tafiditra ao anaty fandaharana ianao raha tsy diso aho fa atsoka ianao rehefa avy eo omeko top ianao omeko 10 minutes avant dia 30 minutes ny faharetany raha ela 30 minutes eo lazao amiko ny fotoana tena hoe libre ianao hoe tena mety aminao dia agenceko amin'izay ny fandaharana tompoko raha mety, raha ohatra mety, ohatra hoe afaka 30 minutes aho miantso anao mety ve? Mba sao amaly azy. Aza miala tsika.
Ao ary iresaka fianakaviana anankiray tsika, fianakaviana tsy de hoe tsy misy malala izy na hoe mari-pahalala fa tsara ihany ny ampahafantarana ny mpiray tanindrazana enina de hoe midroa ara zareo hoe franco malgasy zany na malgasy français tsisy maharatsy an'izany ny au contraire raha vao mainka tsara azahoana ny mahatafita ny ankizy tsara sy ny tombontsoa ny ankizy tsara. Ity fianakaviana ity dia ny rainy aloha zany no fantatro rehefa ny fampiresahana sy ny fandinidinika dia manaraka amin'le amin'ny alalan'ny toy Facebook toy moa zany manao publication ny ray aman-dreniny ary ray aman-dreny reto ankizy reto ary izy rainy koa dia mpanantalenta ihany koa, io ny fanadihany mamany ary fianakaviana tena atao hoe fianakaviana tena malagasy zato isan-jato fa mizaka ny zom-pirenena frantsay ihany koa. I Ngarainy moa zany somary métis satria kanefa na métis zay ary izy ny dadany dia fa any Mandry tsara any ary efa tsiotsony moa fa tena hoe malagasy mihitsy na ny filozofiany na ny psikoloziany na ny ino tizy teo ny fomba fifandraisany amin'ny olona tonga de le malagasy tsotra ary tsy mbo karazany toy ny atao hoe gasy. Matetika manko le gasy zany reo le lazaiko hoe somary ratsy fanahy, ratsy saina, be fielonana, rehefa izy no lazain'ny olona hoe gasy zay de mba menatra, ianao ve gasy? Efa mba hitsio hoe za malagasy tompoko fa tsy gasy. Fa le gasy tena hoe matoa fezona ohatran'izay na hiteny azy ara manahirana ary tsy afenina fa ao anatin'ny fampiresahana amin'ny malagasy manan-tsaina, manam-panahy, manana fahendrena, manana fameretretena dia matetika ny karazan'olona ohatran'ireny zany averiko any manam-panahy, manam-pahendrena, manana fameretretena, manaja olona dia matetika maratra, voadona ny fo ary indraindray mila ho-kivy mihitsy amin'ny alalan'ny fanampiana olona satria raha ny tantara eno zany sy ny karazany ohatra momba n'ity fianakaviana ity zao dia tena nanampy olona maromaro ary tsy indray mandeha na indroa nefany novadian'ny olona ary nanaovan'ny olona toetra tsy zaka toetra tsy zaka amin'ny alalan'ny famadibadiana sy ny karazany. Azafady inona fanafody kely. Kanika rehefa miresaka amin'ny malagasy tahaka an'izany ianao dia mifampizara expérience ary tsy afenina fa eto zany hoe samy voadona no miresaka ary samy tohana ihany no fo nefany tsy sakany zany rehefa miresaka eo zany de ahitana hoe tsy sakany zany andeha anakana na tsy hanampy ny hafa fa au contraire ary manao ny soa, manao ny fanampiana zay tokony atao amin'ny milan'izany ary tsy mifidy tavan'olona na hoe avaiza le olona na hoe iza le olona ka anika ty zany mba atoroko foana le izy ary zaraiko amintsika menakavy mba ahafahana maka saina sy mandinidinika amin'ny zavatra tokony atao amin'ny fiainana. Raha manao soa olona ianao manampy olona ianao amin'ny fiainana, manosika olona ianao amin'ny fiainana, aza mitaky takalony na mieritreritra takalony mihitsy. Fa izao
matetika ny valiny zavatra ataon'ny ray aman-dreny dia any amin'ny zanany io no mipotra. Nanao tsara ianao dia hain'Andriamanitra no mikarakara no avin'ny zanakao ary lalana tsy ampozinao akory nitondrany ny zanakao. Manao ny ratsy ianao dia tadidio fa ny taranakao no hizaka ny ratsy nataonao, indrindrindrindra fa tsy eo intsony ianao any aoriana any dia miboridana tanteraka ireto taranakao ka any ny olona ka mahasahy hiteny hoe zanak'anina ve ianao, taranak'anina ve ianao, tsy fampiditra trano. Tsy mila an'ireny tsika, roy tany io. Nefa le zanak'olona zany mba mirijadrija ohatra hoe mety mba tonga vahana izy miaraka amin'ny Chevrolet na miaraka amin'ny Porsche na GMC na ohatran'izany, roy tany io izy le ray aman-dreny, tsy mila an'io satria misy souvenir ratsy nataon'le ray aman-dreny le zaza tonga ao trano na mandalo eo tany aloha tany, le tanora na le zafikely tsy manalininina akory fa de hoe mandalo le ray aman-dreny de hoe zafikely nianina ve ianao, andana mandeha any fa tsy mahita aminareo aty, tsy manalininina le zafikely fa ny andarany dadabe na i bebe no sakainy le boy kely na le zazavavy. Tsy fangalam-bady reny, taranaka mpangalatra reny, taranaka totakely reny, reny no nampahatra an'i Madagasikara, reny no nampahatra ny firenena. Mety tsy zao le izy no mitranga, mety tsy rapitso, mety tsy rafakapitso, fa rehefa tonga ny any aoriana any mipotra am'izay le izy, ianao amin'io efa antitra mangozozo, tsy afaky ny andeha hanoatra intsony fa mitantara ny ankizy ary manontany hoe fa inona kay ny asan'ny dadabe taloha, fa zay toerana andehananay dia tsy tian'ny dadabe daholo, tery dadabe tao ohatran'ny kalabe, dadabe tao ohatran'ny mpanan-karem-be, fa zay olona natonanay dia mandroaka anay daholo satria tsy tian'ny dadabe. F'inona ny tena nataon'ny dadabe? Amin'izay fotoan'izay ianao vao manomboka tena ary eo ianao menatra. Ity fianakaviana ity dia tsy mba karazan'olona hoe menatra fa tena rehefa na mijery anazy amin'ny Facebook ary ianao tena hita hoe fianakaviana tsotra, manana amin'ny maha izy azy, tena manana amin'ny maha izy azy satria ho tantaraiko aminareo eo hoe raha ohatra misy hoe fianakaviana malagasy ray na roa na telo ny ohatran'ity fianakaviana ity aty an-dafy aty dia sahako miteny anareo hoe tena vitsy, pour ne pas dire hoe tsy misy. Kanefa dia tena zavatra tena nampagaga tsy mandoko aho, ary olona mahazo doka amiko izany efa tena henjana matovy mahazo doka. Tsotra, fanoratra fotsiny amin'ny commentaire amin'ny Facebook dia ny tena mosy maro fantafantatry ny olona amin'ity le zavatra ataoko eto ity dia mifanoratra dia farany mifampiresaka dia miresaka dia teo ianao no mahita zany hoe tena tsotra zany olona zany ary manana fahalemem-panahy, manana fahalemana na dia maratra ara hoe tantarany souvenir ratsiny izy tamin'ny fanampiana ny gasy, tsy malagasy ny gasy zay nandalo teo ambanin'ny tanany kanefa rehefa jerena aty amin'ny fianakaviany zay anazy manokana dia tena hoe ho aviny ndao nga tenenina hoe voninahitry ny firenena ary reo olona reo na de hoe mizaka ny zom-pirenena vazaha dia tena fiera izy amin'ny maha-malagasy azy, tena malagasy izy ary anisany tena hoe moteur
ny anisan'ny motiveny ty fianakaviana ray ity de ny hoe misy malagasy ihany koa afaka mahavita zavatra. Gagarana enina rehefa niteny tamiko sy niresaka tamiko Ngiadodola Zik, zany hoe ny fianakaviana Benera, petraka ao a Poissy, fa am'izao fotoana izao Ngiadodola Ziky dia any Madagasikara. Ny zavatra nyteneniny voalohany, tsy zara ny antso azy zany dia saika hoe anontany hoe ahoana ny fomba nitezainao ny zanakao na ohatran'izany zany. Tsy tonga tany akory le fitenenana fa tonga bonjour bonsoir madame Fanarana, io zao madama an'io manaraka io a, dia tsy mba tonga akory tany am'izany hoe ahoana le fomba nitezainao ny zanakao, fa tonga de tao anatin'ny resaka somary lavalava nataony ary tsotra le olona. Ny tena nanamarika anahy de zao hoe za tsy mifoka sigara, tsy midaina ary tsy misotro toaka. Artiste nefa io olona io, ancien sportif de haut niveau, anisan'ny gasy nandeha tany amin'ny Nosy La Réunion rehefa avy nilalao tao amin'inona izy teo, tao amin'ny AS Sport ny Tamatavy, lalao tao amin'ny ekipan'ny Ray aman-dreny Tahiry Falasan-Karazana ny Tsior Parfait 37 numéro 10 tamin'izany andro zany, ary tao anatin'ny ekipan'ny Club M tamin'izany andro zany koa. Manana diplômana mpanazatra, ino tsara, diplômana mpanazatra nidélivren'ny entraîneur Gérard Houllier, c'est pas n'importe qui. Ary am'izao fotoana zao le côtéany hoe artiste zany tsy hitako, fa rehefa niresaka zay mitalahy zany a dia nilaza izy hoe aty Madagasikara am'izao fotoana izao sy ny zanako ary mitrandraka ny mozika malagasy. Ity hira ray ity do alefako ity a, de anjaranareo mandinika hoe aiza ho aiza ny niveau an'izany olona zany ao anatin'izany atao hoe fahaizana mitendry sy mikalo, satria de presque fianakaviana. Ohatra manahirana moa raha miteny hoe izy Menakavy, fa de zay mihitsy le teny mahasolo azy hoe izy sy ny zanany no mifampitendry mihira. Izato zanany vavy moa dia mikapoka an'ity gitara basy, ary rehefa jerena ny sary enoina ny hira de hoy ianao hoe io Zarakotomalala manokana, za tsy mahay mitendry a, fa raha ny mozika ny heko de mba mahary any a ny olona tsy tafiditra ao anatin'ny répertoire musical enon'ny sofiko io. Ampanetretena ny tenenako an'izany a, ampanetretena ny tenenako an'izany satria anisan'ny tena tia mozika ary ny za tsy manana hoe mozika hoe anankiray na roa tipana mozika anankiray, éclectique, zany hoe ny tsara no enon'ny sofiko. Mety ho ratsy amin'ny sasany, tsy de olana amiko loatra zany,
Fa sahako miteny fa anisan'ny mozika ho lasa lavitra ireto fianakaviana tontolona ireto. Rahantsika mihaino samy mandinika satria ao anatin'le culturan'zareo dia hitanao aloha le hoe amin'ny maha-malagasy azy ao anatin'le izy. Hitanao ihany koa le culture créole, un peu sega, un peu zouk, un peu hira gasy, le côté gasy. Hitanao ihany koa le européenne satria le zareo zany mipetraka à la Réunion de avy eo mipetraka Frantsa ary Ramose ankoatran'ny hoe izy rehefa rehetrarehetra tamin'ny football dia nitety any Europa manontolo izy amin'ny asany. Côté Luxembourg, Belgique, la France, Metz. Zany Metz, Luxembourg zany zao de manambara mozika hoe milanto. Vadika kely Belzika ianao de manambara hoe mozika mietriketsika. Miresaka créole ianao la Réunion de manambara hoe mozika créole. Miresaka Madagasikara ianao, Tamatavy, Mazanga de mahenoheno taona Abatsesy ianao. Fangaro zany le izy ary le harmonie na le fitambaran'izay ao anatina mozika anankiray izay mandalo ao anatina aina. Zany hoe miaina zany le mozika ao anatin'le olona de avoakany aminao de tsapanao hoe tsy avy amina recherche le samy hafa manko le hoe recherche no natongavana tamin'le izy. Fa ity tena hoe le parcourn'le olona mihitsy, le culture personnelle an'le olona mihitsy e tena multipote zany e, melting pot, multiracial, multi roots si l'on peut dire. Azafady am'le teny ohatran'izay, de source différente, origine différente ary matetika tena tsoriko aminareo. Ny olona tafita amin'ny mozika dia matetika manana an'izay fototra tsy cosmopolite Alpha, tsy cosmopolite fa manana an'izay soratra hoe original satria rehefa miditra ao anatin'ny sehatra ny mozika ianao na ny atao hoe artista tsotra zao ka raha tsisy mampiavaka anao anatin'le zavatra entinao anatin'le monden'ny artiste musical de aza manao fa vous allez avoir des œuvres qu'on appelle banales. Tsy ambany tsy ambony ohatran'ny lohalika sady tsy tafavoaka ianao no tsy tafita hoe sady tsy tian'ny ambany nefa koa tsy tian'ny ambony de eo antenantenany eo raha zay no ilazana azy. Fa andaony hoe ianotsika andefa hira rotsika na telo ohatran'izany dia samby mandinika zany hoe ahoana tokoa izany daholo. Tomboky lahy tomboky vavy, iray aman-dreny zay volo manaty maso ohatrany fitarana fitare. Rapasika ny lamba primo, ratomany ny ankizy dany mofo, ratomany totaolina de gany patria, ratomany karla de misary ny kory fa hoe i masimbavy miselona ny tiny baraka. Raha ny ena matavy ny sidy menaka, lany angamba ny savahan-sasany. Lavitra manatona, siakaky mieno, manomboka manonane!
Zay ny hira voalohany a. Tsy vitany hoe tadidiko nisy
Mampianatra resaka développement personnel izay. Mbola tsy nisy akory zany hoe développement personnel izany na hoe leadership zany. Oui, c'est lui et ses enfants. Misy mametraka amin'ny fanontaniana ato hoe qui avait animé mon mariage en 2000. Ah oui, oui. Ranabavy Marie-Claudine Simamindra. An-tanahy fa grave reo samy vavy reo. Ia, tena mahay reo. Raha tsy zany tsy tafakatra amin'itony tribune itony raha tsy ao le talenta sy le famendrehana aloha satria ohatran'ny manala baraka ihany raha ohatra hoe hiresaka artiste eto ianao nefany tsy manana fitondran-tena, tsy mendrika. Tsy vitan'izay fa araky le tenin'le mpampianatra zay ho tsy mbola nisy akory ny leadership, resaka leadership. Tamin'izany, tany amin'ny taona 1 ambin'ny 20 tany zany dia mahita ny nga dôdôly eto aho zany dia hoy aho hoe tadidiko ny tenin'izay mpampianatra zay ozy izy hoe en fait ozy izy ny la clé de la réussite c'est pas vraiment compliqué, encore moins difficile. Encore moins mystérieux ozy izy, un mystère. Gaga moa ianao zany mangila tsofina mihitsy ianao mihaino azy. Vous n'avez jamais remarqué ozy izy que les gens qui réussissent, en fait, ils restent enfants dans leur mode de vie. On ne va pas dire on ne va pas dire qu'ils ne sont pas sérieux. Non. On ne veut pas, moi je ne veux pas dire qu'ils sont enfantins aussi. Mais tout simplement enfants. Rehefa niresaka tamiko zany ngiadodolo lady ndray sasany mihitsy zay niresaka ankeo. Raro zany hoe andaniko adiny ndray sasany zany aloha fa tena tsy afeniko anareo. Tozy ngiadodolo hoe mialatsiny atsoko amizay ianao rahalahy hoe ngiadodolo. Mety ho gaga ianao ozy izy miaraka milalao amin'ny zanako vavy milalao baolina. Tonga de tadidiko tapoka le tenin'le prof io hoe en fait la réussite, la clé de la réussite, c'est de rester enfant. Ino moa dikany hoe mijanona ho zaza. Ary naneho ny soratra masina ara de miteny an'izany reo olona e. Miverina toy ny zaza, takany hoe olom-baovao, raha te hilamina amin'ny catéchisme na amin'Andriamanitra. Fa malgré hoe sérieux, je ne vais jamais dire que c'est un enfantin, mais il a ce côté enfant. Ianao manko raha vao miresaka amin'ny ankizy ianao ka mijanona olon-dehibe, mipetraka ianao, ary zay mihitsy no anisan'ny fampiresahako tamin'ny namana hoe tsy mety ho azy any. Tsy mi-intéresser ny ankizy ny hoe olon-dehibe ianao de mametaka foana hoe za ny lehibe ato an-trano, za zao. Tsy oui ateraka indray, tsy anana afaky ny andeha am'le tapy ambonimbony kokoa le ankizy raha tsisy ny communication sans barrière, visible ou invisible, entre anao sy le zaza tezainao, ary ianao koa tokony ho zaza tahaka azy aho. De hitako zay zavatra am'le teniny nga Benera, nga dodôlona hoe gaga ianao ozy izy ngamba mahita anahy miara-milalao baolina amin'ny zanako. Eo ny idirako. Nga dodôlona dia numéro 10 tamin'ny izy tao anatin'ny taranja football ary izay no nangalan'ny ino ty teo Atsimondrano. Zay no nangalan'ny reto vazaha créole azy
Satria olona roa izy tamin'izany andro no nalaina ary nidina tany Tamatavy mihitsy ireo olona ireo naka azy dia nitondra anazy ny lalao tany amin'ny aéroport. Numéro 10 izy. Tena tsy afeniko anareo fa anisany mampiasa saina ahoana ny fomba ampitaiko amin'ny zanako ny traikefa ohatra hoe taky ny fitiavako teny izy. Nanao formation amin'ny resaka encadrement na jeune, tsy mba hoe tany amina toerana tsotsotra fa nandaninatra any amina tsy ho lazaiko ny montant fa raha hiteny hoe Sarasota dia ny olona mpanao tenisy zao dia mahafantatra an'izany. Noho izay fotsiny hoe eritreritra hitondra ny zanako anatin'ny sehatra ambony tany amin'ny olon-kafa ilay izy, tany amina zanaka olon-kafa no tafitako fa androany aho rehefa niresaka tamin'ny Ingia Dodôlina dia hitako nitondrana azy satria niverina zéro ny saiko ary tonga tany amin'ilay tenin'ilay mpampianatra hoe le prof hoe soyez enfant sans être enfantin. Azonareo? Soyez enfant sans être enfantin. Surtout avec vos enfants. Dia miracle ve raha ohatra hoe numéro 10 daholo ny zanaky Dodôlina sy Madame Paty na i Paty. Dia miracle ve raha ohatra convoqué voalohany aloha miracle ve raha ohatra hoe milalao ao amin'ny PSG ao anatin'ny formation, izany hoe formé ao anatin'ny ekipa tanora dia zanany 13 taona ary moa dia efa manao parcours-na coach ana U13. En même temps io zaza io sady joueuse ihany koa. Dia miracle ve raha ohatra zaza 5 taona? Non, 12 taona. Numéro 10 vao antso any amin'ny ekipa nasional la frantsay. Tsy mahita an'izany tsika tsy aleotsika miady hevitra amin'ny politika, mandokandoka amin'ny mpanao politika, misy lelaka an'ireto mpanao politika, totakely reto, toy izay mandeha mampirisika ny malagasy miezaka mampitafy voninahitra an'ilay firenena. Ny zavatra tsapako ato anatin'ity Facebook ity dia izao, ary izay mihitsy no nandehanako amin'ity lalana hoe mba misy zavatra vaovao entina ho ao anatin'ny toe-tsain'ilay malagasy. Raha vao resaka politika tsy manjary, fanaratsiana olona, manopa olona, safidy politika ny Rija Rasolondraibe vao hoparen'ilay na olona manoratra an'ireny ary avy eo dia tsy mbo menatra e, vidika aja vidim-boninahitra. Safidy politika ny azy. Anazy io afaka miteny azy ianao mba tsy mety kosa Andriamatoa Rija vitahanao zay, ny ranao manome tsara ny hoe mbola ho tsaraina nefa nahoana tsy nandefa teo Mahamasina ny andro an'io zay. Ary nonona eny zay hoe Rija Rasolondraibe dia tonga daholo zay rehetrarehetra satria andeha le hoe mbola ho tsaraina. Any raha izay kritika izay ny observation izay nitondrana azy dia mitombona tsara. Fa aiza ve dia eritreretan'izany le toe-tsaina gasy voaompa amin'ireny le olona. Tsy mety zany. Dia rehefa misy zavatra tsara nefa zany mba ady hevitra hoe teknika, ady hevitra avo lenta dia mba jereo tsara anie, mba jereo tsara ny Facebook, mba mandiniana ireo olona 3-4 no miditra commentaire. Fa raha vao zavatra futile qui ne mène nulle part dans ce qu'on appelle développement moral, développement
de la nation vers une progression positive. On se plaît à discuter dans le nul absolu. Izany tsy mampivoatra antsika malagasy ka ny karaha misy olona mivoatra etranany etsy dia marina ny tenin-kadodolo hoe ielonan'ny olona fa tena vitsy anena ny Andriamatoa Fleury manao ohatranao zao fa zay lasa ielonan'ny olona e. Dia eritrereto amin'izany nefa ireto taranaka ireto tena mba fiera hoe voanitra any amin'ny ekipa nasionala frantsay. Mba natsiaro ny tena tamin'izany androany hoe cadet surclassé junior. Dia ity zao karazana hoe junior première année na deuxième année izy ity tonga dia surclassé any amin'ny division internationale U20 zany hoe mandingana roa taona zany hoe surdoué zany le zaza zany ao anatin'le fanatanjahantena ataony ary tsy ny olona rehetra no mérité an'izany hoe ino ny fédération football française du football ny convoqué olona anankiray zay tsy ao under 20 c'est vrai fa mba hoe 19 sady voantso izy ato amin'ny 19 no voantso izy ato amin'ny 20 mendrim-piderany zany fa tsy lasa mivorivory ery le mpanao politika tsy hitondra ininona tsy hitondra fivoarana koa reo anatin'le Madagasikara mody mivavaka ary mody mananina ary izy menakavy nefa nianatra amin'toy ihany hany mahafatifaty an'le malagasy fa tsy mba hoe io tsy misy zavatra mivoatra andao reto mba hangalatahaka mba hanontany angadodolona mba ahoana angadodolona ny fomba nitondranao an'ireo ankizy ireo mba mijoroa ianao vavolombelona izany no anaovako an'itony émission tony mba hanatra ho an'ny sasany hoe nareo ny very any amin'ny katesizme ny hafa e vola hiditra any am-paosin'ny olona sy mampetipety azy ao anatin'ny fiainana amin'ny alalan'ny alatra sy ny fanambakananao no anaova amin'ny parady miseho dia ianao manoratra maty antoka lany andro isan'andro ao anatin'ny Facebook io ataon'ny olona tohatra fiakarana fotsiny tsy mba mieritreritra ny hoe ito misy modèle misy chemin anankiray valo ambin'ny folo taona voantso ary mpilalao ao amin'ny PSG ny zanaky nga Benera ny zanaky nga Dodolona sy Patricia hatramin'ny Tine Miki 15 taona numéro 10 daholo izy reto sady gaucheny droitier fa ry amin'ny toerana akavanana zareo no mipetraka za tena miteny anareo fa hitako séquence kely fotsiny ny lalaovan'ny reto ankizy reto fa tena ho zaho hoe ce sont des futurs stars. Je ne serais pas surpris raha d'ici quelques années hisy malagasy misongadina ao amin'izany atao hoe resaka football izany. Je ne serais pas surpris tsy surpris aho satria hitako le sérieux entin'le ankizy ao anatin'le surtout le encadrement le ray aman-dreny mijanona ho zaza le ray aman-dreny mitovy niveau amin'le zanany tsisy hoe tonga de hitanao hoe c'est vraiment hoe vous sentez tout de suite que ils sont naturels mandefa hira anankiray izay nalefa mi de nangatahako taminy moa hoe mba tsara ho aza niry fa mba meo anao zaraiko ny olona ohatran'izay le izy mizara koa io fianakaviana io ary tsy manidy trano azonao an-tsaina ve monsieur Fleury ozy izy fa izay vady miafy matory atao amin'ny salon misy olona niraisinay nandritry ny herintaona sy tapany zava-doza ny azonay tamin'ny olona io zany ny toe-tsaina gasy kanefa ny tsy hoe amin'ny mpanao gazety na mpandalina ana no noresahany fa hitany hoe azoko izarana ny lalana zay nitondrako tao anatin'ny nitondrako ny tenako manokana aloha za ozy izy mbola tsy za ozy izy tsy mifoka sigara
sady tsy misotro. Malahelo mihitsy aozy izy rehefa mahitan'ny olona hoe avy any an-dafy gilasy eny amin'ny gilasy na indrana ohatran'izany de labiera ny toaka. Au lieu de manampy ny olona hafa tena gaga hoe nefa raha jerenao izany am'le look un peu rasta un peu à la Bob Marley de ozy anao hoe mety misotro zao ty bandy ty ohatran'izany non. Ary matetika tsy voatery hoe ianao mody manao solomaso io fleurirako to malala alotsy afianako za misotro divay misotro whisky koa fa mifoka any tsy manao tsony. Kanefa ny tena rehefa nytenen'nga dodolona zay to zako hoe mety zany ko zany mahatonga ny lahy tsy mahatafita tsara le zavatra hain'ny lahy ny anaran'ny lahy nandaniany lahy vola efa $4,000 any amin'ny hafa lizy ny tafita satria misy bariera mipetraka afaka mijoro vavolombelona am'izany satria raha itenin'ny hafa dia tsara koa miteny tsy mety ataony miteny mpilalao ao amin'ny PSG reo zazy reo ary anisan'ny titulaire vao tamin'ny herinandro reo de nafaty baolina avy ery ananiny ery ngamiki eo amin'ny tongon'le baolina hitan'le gardien de but fa niakatra tonga de nylobiny matin'ny baolina mahay baolina le tanora ary hitany ny tena manko mba mpanao baolina kitra ihany taloha de hitany tena mihitsy na le paoziny tongony ara ao anatin'le fandakana baolina sy le sary mivoaka hitanao hoe ao tsara izy zany le am'le gestuelle sy le am'le équilibre amin'ny vatana ao anatin'ny fandakana baolina de tonga de hitanao hoe mahay baolina zany. Mety hiantso anareo andray andro any andao tsika mba hijery baolina fa manao ireo tanora ireo de atsokonareo surtout am'le raha tsy diso ato azafady vérifier kely fotsiny attendez 2 secondes sélection provinciale sélection nationale en Aix-en-Provence le izy dia tournoi international izy ty pour ne pas dire hoe mondial angambany sélection nationale les 14 amin'ny nareo any Aix-en-Provence zao mety mahita il y aura 3 matchs en vue France sy USA, France sy Pays-Bas, France sy Mexique dia ny daty andraso 24 juin amin'ny 9 alina zoma io France USA mafy be zany USA zany fa sao de verinareo ihany na oui Aubagne dia dimanche 26 juin France Pays-Bas dia France Mexique mardi 28 juin tena malahelo tsy afaka makany fa raha afaka anakany tena nandeha satria ny fahasalamako mbola tsy afaka mitondra anahy je ne peux pas me permettre de me déplacer loin de Paris sinon tena anakany atsika malagasy amin'ny faritsy amin'ny Aubagne sy ny Aix-en-Provence iny zany mba andana makany le 24, le 26 et le 28. N'hésitez pas à vous approcher de la famille. C'est une famille très simple, très sympathique, très accueillante. Nefa nitiry ty de apiditra amin'ny vahiny tsika andrimatoa mazaka silofina tenaina zay ho lazaiko ny momba azy rehefa avy eo. Hiranga dodolona famille dodolona angambany fa ohatrany tsy tiako loatra le hoe izy menakavy manjary hitanareo manjary simba ambakin'le teny malagasy hoe izy menakavy satria nitoy an'izay izy menakavy zay manko de hoe izy menakavy any manao ny ao hoe izy menakavy dolony zao lasa péjoratif le izy noho ny ty resaka politika anareo ty ndao ary Mamadou ndray no titre Mamadou dodolona manao azy sy ny zanany dodolo les familles zany dodolo les enfants ndao ary Come on! I'll change the philosophy. Exodus.
Izany feo zany dia feo amin'ny zanany vavy sady mihira izy no mikapoka gitara fa tena lazaiko anareo tena mba mijery an'ireny ry Marcus ireny ihany fa hoy ianao Marcus Miller zany ary efa nanatrika spectacle an'izy iny tany Atlanta tsy afeniko zany misy bête mijery an'ity zazavavy ity ianao zany misy zazavavy zay solasola zay koa mikapoka ny gitara basy io fa adinoko ny anarany ananako ny Yamok album manko zay efa ananako le adinoko filaza jakety moa zany dahoany. Come on! Until the philosophy, exodus, and movement of your people. Tout à nous toi dans l'animation, toi dans Tchatchamel, comédible. Mon daron l'appelle, connaît à moi comment il appelle. Et ça tout vient de demande. Tu es des pistes qui m'ont fait défouler. Tout est l'Ikawa, la Michotali. C'est bien, c'est la bombasse, le Patrowite. Wale Mamé. Inutsarany misy cause créole ao anatin'le izy teny gasiko izy dia miteny vazako zany hoe tena mifangaro de manière originale les cultures fa tsy hoe mitedavina na hoe micherchena zany c'est vraiment quand la musique est en vous à l'intérieur de vous-même et qui sort de vous de votre intérieur sans avoir cherché hoe nde haka kely ny Henri Tsimbazafa na haka kely amin'ny Romule na haka kely amin'ny izy teo Jacques Brel na i Sardou ohatra zany na je cite comme ça tadio fa tsy mivoaka zay zay mahatsara an'le hira alefako ity tsy hoe midoka fahatany mety ho tianao mety tsy tianao tsy amin'ny olana fa au moins misy appréciation entina amin'itony sehatra itony ahafahana mandinika hoe aiza ho aiza marina tsika fa tsy voatery hoe politika foana no resahana. Come on! Until the philosophy, exodus, and movement of your people. Tout à nous toi dans l'animation, toi dans Tchatchamel, comédible. Mon daron l'appelle, connaît à moi comment il appelle. Et ça tout vient de demande. Tu es des pistes qui m'ont fait défouler. Tout est l'Ikawa, la Michotali. C'est bien, c'est la bombasse, le Patrowite. Wale Mamé. Nandoza kupapa simama pasahira na mabe tila minga rofa mani mane tila zalai ko fani fani Wale Mamé afatila na timuna azurubira tile j'avais un cafard et mardi soir je me suis rendue au Jamel Comédie. J'ai rencontré Mamadou Koulibaly, un one-man show qui m'a donné l'envie de vivre heureux. Je suis bien à Paris, à Paris, à Paris, oh à Paris. J'avais un cafard un mardi soir. Je me suis rendue au Jamel Comédie. J'ai rencontré Mamadou Koulibaly, un one-man show qui m'a donné l'envie de vivre heureux. Je suis bien à Paris, à Paris, à Paris, oh à Paris. C'est Mamadou, c'est Saïdou Koulibaly, donne-moi mon papier, ouais. Si tu veux pas, c'est Koutata, comme le café, donne-moi mon papier, ouais. C'est Mamadou, c'est Saïdou
Koulibaly, donne-moi mon papier, ouais. Si tu veux pas, c'est Koutata, c'est moi comme le café. Donne-moi mon papier. Le temps passé et quelques mois plus tard, entre le boulot, le MacBook, Pro et ma guitare, sur YouTube est toujours la même comédie. C'est Mamadou Saïdou Koulibaly. C'est qui? Ouais, c'est bien lui. C'est Mamadou, c'est Saïdou Koulibaly. Donne-moi mon papier, ouais. Si tu veux pas, c'est Koutata, comme le café. Donne-moi mon papier, ouais. C'est Mamadou, c'est Saïdou Koulibaly. Donne-moi mon papier, ouais. Si tu veux pas, c'est Koutata, c'est moi comme le café. Donne-moi mon papier, ouais. Kwa café, voilà maintenant. Kwa tilo funa la bani. Sisi ula na viati. Tunga suwa mbali. Tano kwa urupenu Mamadou. Natala teri Koulibaly. Kutaka chacha kusaidu. Kiluma bari. Kwa café, voilà maintenant. Kwa tilo funa la bani. Sisi ula na viati. Tunga suwa mbali. Tano kwa urupenu Mamadou. Natala teri Koulibaly. Kutaka chacha kusaidu. Kiluma bari. Wale mabe. Wale mabe. Keka mabe. Marie. Wale mabe. Wale mabe. Keka mabe. Marie Zeye. C'est Mamadou. C'est Saïdou Koulibaly. Donne-moi mon papier, ouais. Si tu veux pas, c'est Koutata, comme le café. Donne-moi mon papier, ouais. C'est Mamadou, c'est Saïdou Koulibaly. Donne-moi mon papier, ouais. Si tu veux pas, c'est Koutata, c'est moi comme le café. Donne-moi mon papier, ouais. Mianao zany ianao zao dia henonao hoe misy fototra asesa, Tamatavy, Vavatenina, Genriveste, Manoro, Rantsedra, Tamatavy. Misy fototra mifangaro kely avaratra, mandry tsara, zany. Misy hira anankiray mbola alefantsika avy eo, fa hiditra amin'ny vahiny anankiray tsika, ahafahantsika miresaka avy any am-potony mihitsy zany, ny resaka tsy maintsy resahana manko le izy satria tsy hafenona fa hisy vokany ratsy tsy ho ela akory ao amin'ny fiarahamonina ary ekônômika, fiainana ary ekônômika mihitsy na ny hoe coût de la vie, si l'on peut dire, en général, ny fisian'ity ady any Ukraine ity. Ny vahintsika dia Andriamatoa mahazaka solofina antenaina, docteur en politologie izy, zany hoe politologue zany, ary olona ao anatin'ny domaine mihitsy miresahantsika ity satria raha ohatra ianao manao an'izany atahotrany hoe politologue zany na hoe docteur en politologie zany dia mahalala ny kipitsipitsiny
tranga mety tenenao hoe géopolitique, science politique, stratégie politique, stratégie de guerre, occupation territoriale, diplomatie, tafiditra ao anatin'izany daoly. D'ailleurs sortant amin'ny académie diplomatique avy amin'ny ministèren'ny affaires étrangères rosiana ary vice-président-ny ami de la Russie à Madagascar izy na ARM, mino fa izy namorona an'io, ary sady mpampianatra ihany koa izy, assistant-na professeur amin'ny université russe de l'amitié des peuples à Moscou. Io no anaran'ny université ampianarana zany, assistant-na prof zany, zany hoe tsy n'importe qui zany ity olona ity. Ka ho antsointsika izy ho anaovantsika interview izy androany, ahafahantsika miresaka. Faly miarabanao rahalahy, ao ve anao miakamo? Faly miaraba antsika rehetra, faly miaraba ny akama Fleria. Nanasa ny tenako tamin'ity fidirana amin'ity androany ity eto amin'ny tambazotra Facebook. Ya, faly miarabanao ary tena anisany hoe faly zay ary eniboninahitra ny fandaharana mandray anao vahiny ny Ndao Saïty. Ny fandaharana Ndao Saïty ngamba rehefa fantapatatrao ihany fa tsy mila de hoe mivilivily tsika amin'ny resaka eto fa tonga de ao anatin'ny masony no vakiana avy hatrany mba ahafahana miresaka. Faly miarabanao Andriamatoa Mahazaka, solofina tenaina araky ny teneniko teo dia politologue izy ary any amin'ny Fédération de Russie misy azy. Raha tsy madiso tompoko, ifanao tompoko tsika amin'ny lalahy satria tsy maintsy ajaina ihany zany politologue olona ambony zany, mba tokony ho fantatry ny malagasy koa zany teo fanady zany keo. Hoana tompoko, aiza ho aiza any Russie misy anao, raha ohatra hoe géographiquement parlant zany, raha zay no tenenana azy, mba ahafahany be sy maro malala zany. Za zany amin'ny ankapobeny aloha eto Moscou, renivohitra eto amin'ny tsy de miala lavitra ny centre, ataontsika hoe eo amin'ny atsimo somary atsinanana. Zay zany tena hoe misy anahy eto Moscou. Fankalala migasy maro eto tsika malagasy koa moa eto Russie zany indrisy fa efa somary vitsy tsy mitovy ny tamin'ny andron'ny Union Soviétique satria maro zany ny antony mahatonga an'izay tsy valapatra amin'iny moa ny tenako fa hiditra tsika zany anatin'ity lohahevitra ny raisina ty araka ny tenen'ny akama Flery teo hoe aty ampotony ny tena sady anatin'le sehatra satria mandray anankiroa zany satria anatin'le sehatry ny diplomasia amin'ny ankapobeny ary anatin'ny sehatry ny politologie. Anisany atao hoe diplomaty ihany koa anisan'ny malagasy voalohany navoaka an'izany académie diplomatique any Mahery zany ny tenako hatramin'izay 20 taona mahery nisin'izay satria efatra eo zany ny académie diplomatique eto amin'izao tontolo izao. Académie diplomatique any Moscou ty zany no tranainy indrindra, anisan'ny miara-miasa zany izy ty amin'ny académie diplomatique de Vienne. Tsy maintsy milaza an'izay satria arak'izay tenen'ny akama Flery zay tsika anatin'le sehatra zany hoe scientifiquement kokoa zany ny zavatra ho resahantsika de tsy maintsy milaza an'izay hoe anatin'le sehatra misy fotoana mety hoe misy olona misy olona zany tia halala hoe inona marina no zavatra ho resahantsika eto de misaotra anao nanasa satria za zany vonona hoe anazava inona tokoa ny zava-misy amina hoe scientifiquement parlant zany ny zavatra misy eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Zay zany ny zavatra tiako ambara. Misaotranao ihany milaza an'izay satria ny tena manahirana manko de zao
afangarontsika malagasy matetika ny intervention teknika, stratégique sy ny torapo. Ary eo amin'le torapo sika malagasy ho fananarana ny mpiaino zany fa tsy aminao akory a. Atsika manko tsy maintsy mampita fampianarana ihany koa satria zay no anisan'ny tanjony tony fandaharany tony. Ary noho izay le maha-teknisianina ambony anao zay, indrindra ny tena nanasako anao hoe hifampiresaka momba nyty resaka le terme manko tsy de tiako loatra hoe invasion russe. Zay zao de efa tena teknika anankiray zay satria raha alohan'ny itenenana an'izay raha tsy madiso ahy tompoko, ahitsinao le izy ary ampianao rehefa avy eo na ameliorenao hoe invasion russe dia tsy maintsy maka référence lavitra be tsika menakavy amin'ny resaka tantara de mitombona ve le mot hoe invasion satria amiko manokana échange moa no ataontsika sady interview any, tsy approprié le mot hoe invasion amiko. Mba azonao hazavaina ve tompoko ahoana amin'izay? Tsy invasion le zavatra misy raha zavaitsika. Ny invasion tampoka. Ohatra nisy fotoana zany tamin'ny netombohan'ny ady lehibe faharoa tany amin'ny taona 1970 tany, nanafika tampoka ny Pologne ny Allemagne nazi, Hitler. Io zany le firenena nitafihan'ny voalohany tsy nampilaza izy tsy nanao déclaration de guerre araka ny hoe fataony amina inona ty ataona fitondram-panjakana rehefa miditra amina ady. Tsy nanao an'izay izy reny ny antsoina hoe invasion. Io ONU koa amin'ny charte de l'ONU manazava an'ireny mots reny izy. Hoe inona ny atao hoe invasion, inona ny atao hoe annexion. Misy zany araka ny terme ampiasan'ny ONU. Ty zavatra ty tsotra be, mahatsy invasion azy. Raha raisitsika tantara mantsy ny andohany ty ady ty tany amin'ny 2014 tany. Nisy ny atao hoe accord de Minsk, nisy ny premier accord de Minsk, nisy ny deuxième. De amin'ny diplomatie zany ny fahatongavanao amin'ny accord zany efa zavatra goavana satria anakanana ny ady mantsy ny mahatonga an'ireny. Hoe atao anefoana zany zay tsisy ny ady. Or le zavatra misy samy nahita zany zao tontolo zao, manaiky daholo ny firenena rehetra ny Occident hoe tsy respecté zay le accord de Minsk, tsy maintsy niditra ry zareo amin'le ataontsika hoe opération militaire spéciale. Raisina kokoa zany le izy ataontsika hoe solution militaire nandraisany zareo an'le izy satria fatao daholo zany amin'ny diplomatie. Za zany tsy te hiditra hoe inona ny exemple efa misy na hoe ahoana mahatonga anazy ampiasaina amin'ny diplomatie satria karazana fetefaraisina zany efa mandeha foana mantsy ny retorika kasika an'izany taloha teo. Hoe anafika, tsy anafika, sy ny ohatran'izany tsy mbola miteny mihitsy. Io zany resaka filazam-baovao koa samy hafa satria raha miteny hoe invasion de misy antokona filazam-baovao sasany mampiasa an'izay mot zay. Iny moa tsy omenao tsiny izy anao an'izay satria tsy mitovy le ataontsika hoe ny idéologie amin'ny ankapobeny ohatra. Raha hoe le raisitsika zany ataontsika hoe filazam-baovao matanjaka ny Occident reo zany tsy andray an'izay voambolana raisin'ny Rosianina zay. Fa ny tena zavatra hita maso kosa nefa ny opération militaire spéciale le maha spéciale azy tsotra. Misiblery zareo an'le infrastructure militaire. Ary rehefa matao zany ny bilan rehetrarehetra de ny olona mipotra ihany koa manao an'ireny bilan reny zany milaza tsotsotra hoe inona ny zavatra misy de ny miaramila. Na izy ny ministère de la défense indrindra na ny ukrainiana na ny rosianina na ry zareo any Pentagone zany ny ry zareo amerikanina ny ry zareo état-major frantsay manao an'izay daholo hoe inona no bilan misy. Zay zany ny andraisantsika an'le izy hoe opération militaire le izy, ho an'ny rosianina le izy opération militaire spéciale.
na ataontsika hoe nanome estime ambony daholo an'ity opération nataon'ny Rosianina ty ny any amina état-major amina firenena matanjaka. Anisan'izany Amerikanina nanome izy satria anisany ataontsika hoe inona moa zany azo ilazana an'izay hoe atao zany zay akeliny aina sivily nafoy satria tsy mitovy an'ireo opération nataona firenena matanjaka hafatra amin'izay zany ty hitantsika reny tamin'ny 2003 tany Irak tsisy mirarahana zany sivily zany miditra ihany koa ny ataontsika hoe indrindra talohan'io tany Yugoslavia tsisy mirarahana zany sivily zany ty zany tena hoe siblena mihitsy hoe aiza no misy an'le miaramila tamin'ity moa mitsofoka anaty tranona sivily izy fantatra zany de tsy maintsy mandray fepetra satria tsy maintsy manala an'ireny sivily reny aloha ianao alohan'ny hoe anaovanao an'ilay opération le ville tsirairay zany any Ukraine hitantsika zany fatampoko fatam-pirenena hitantsika amin'ny vaovao rehetra mandeha. Zay zany fanazavana kely tiako hanazavana an'izay voambolana zay somary mitariko kely lavidavitra atsika hoe inona le zavatra misy. Fanontaniana satria ao anatin'izay ty tantara zay tsara ihany marihana hoe nisy tentative tamin'ny natao zany le première mouture an'le protocole de Minsk tamin'ny septembre 2014 raha tadidinao dia tsy respecté izy araky ny teninao teo de nameloré indray après an'le premier essai zany ny volana février 2015 de mbola tsy respecté ihany izy io ary nanomboka teo no nanomboka nanambana ny Rosianina zany hoe rehefa tsy henonareo ne zay de irosy zay de ohatrany sous-estimé ny ireto tany aty amin'ny OTAN izay resaky zay. Ny fanontaniana tiako apetraka de zao, ianao ve manaiky ary afaka manazava hoe nisy any ary misy filazantsika teknisianina azy hoe on a quand même travesti l'histoire. Azavaiko no tiako tenenina. Raha tamin'ny ady lehibe faharoa dia manomboka miseho sy manomboka miteny ny mpanadiady ara-tantara amin'izao fotoana izao fa rehefa natao ny fizarana ny répartition du monde zany dia makiatoka ny Rosianina na ny Sovietika. Tsy vitan'izay eto le idiran'le travesti le tantara tsy ny Amerikanina no nandresy ny Allemand fa resy tany Rosia tany aninona moa ty izy teo mba ho précis tsara Stalingrad angambany izay raha tsy diso Stalingrad mariako etona aloha ry-piaino malagasy na zay mety mihaino an'ity fandaran'ity fa tsisy préparation ity fandaran'ity. Marina zay sa tsy marina Andriamatoa Mahazaka? Marina mihitsy. Tonga dia direkta ary tapo-batana satria fantatro ny fahaizan'ny olona miresaka amiketo. Tany a Stalingrad no resy ny nazi an'i Hitler dia nanomboka teo ny ino izy teo ny fandresena ny sesisesy an'ireto Allemand. Fanontaniana dia izao, manaiky an'izay ve ianao travesti, l'histoire a été travesti et quand le partage était venu dia makiatoka ary avy eo taty aoriana no niresaka glasnost dia mbola nazera indray ny tambobean'ny RDA rehefa nanomboka tany io zavatra io dia efa natrapany firaisana sovietika sy ny Rosianina fa ho avy ny ino izy teo karazana ohatrany hoe ady manambana
mba hahafahana miafeblira ny Rosiana satria stratégie na goulot d'étranglement no nampiasaina raha tsy madiso tompoko, zany hoe zay nanodidina ny Russie rehetra zany, Fédération de Russie, de nampidirina ho membre-ny OTAN. Azonao averina kely ve ny tantara tompoko par rapport amin'izay avec beaucoup plus de précision. Ndao raha ny fijeriko manokana amin'ny zay tsoriko eto aloha fa zay fanontaniana zay tsy de nisy nametraka loatra na any amina boky zany na any amina tao hatramin'izay fa isaorana aloha ianao anisan'ny hoe takatra koa le zavatra horesahanao amin'ny tsika manatrika eto zany, manatrika ny mpijery zay fanontaniana zay anisan'ny hoe ahafantarana ny fahaizan'ny olona koa mantsy ny fahaizan'ny olona mametraka fanontaniana fa tsy ny mamaly ihany. Zay zany ndray. Hiditra amin'izay zany tsika amin'ny fahamaliana an'izay raha amiko manokana amin'ny tenako hoe maha-politologue ny tenako sy ny zavatra fantatro tsy maty antoka Russie. Voalohany indrindra aloha raha mijery ny carte politique tsika, Russie ny firenena goavana indrindra eto amin'ity ambany masoandro ity. Ray zay. Manarak'izay fizarana an'izao tontolo izao nanomboka tany amin'ilay antsoina hoe conférence de Berlin tamin'ny 1884 ka hatramin'ny 1885. De eo amin'ny empire sy firenena matanjaka 700 teo no nanao sinian'ny acte de Berlin, anisan'izany ny empire russe. Nizarana an'izao tontolo izao zay nahatonga ny hoe 10 taona taty aorianan'izay samy naka an'le voasoratra tany amin'le conférence de Berlin ireo empire coloniaux, Frantsa naka an'i Madagascar satria andeha hananjana ny Afrika ny nakandry zareo an'io zany nanaovana conférence io. Anisan'ny namolavola azy izy premier chancelier allemand tamin'izany andro zany i Bismarck tamin'izany. De tamin'izay fotoana zay zany samy naka ny anjarany daholo, naka ny anjarany ny frantsay, naka ny anjarany ny anglisy. Ny zavatra tiako ambara empire russe sy ny empire ottoman rehetra no nanao siny fa tsy nandeha nanjanaka ny Afrika. Zay zany tiana ho tsindriana tsara hoe amin'le jerentsika an'le tantaran'ity zao tontolo izao ity, le zay le nitenen'ny Akama Fleury zay hoe nizarana an'izao ity zao tontolo izao ity. Tamin'izany zany izy efa tsy zava-dehibe tamin'le izy raha hoe nieritreritra izy hoe maty antoka raha tsy maka an'ireto na rehefa naka izy, fa tsy nandeha mihitsy izy, nanao siny izy fa tsy nandeha. Natao siny ny acte de Berlin tamin'ny nanjana ny Afrika iray manontolo, samy naka ny anjarany teo fa tsy nandeha izy sy ny empire ottoman i Turquie ankehitriny no tsy nandeha nanjanaka ny Afrika. Ray zay. Raha tamin'ny 1945 indray satria nandritra ny ataontsika hoe conférence de Yalta tany Crimée zany io. Crimée ankehitriny ny conférence de Yalta anisan'ny zaraina ihany koa izao tontolo izao samy naka ny anjarany, naka ny hoe nizaraina 4 Berlin, anisan'ny naka ny Berlin Est ny zareo Union Soviétique tamin'izany. De reo le république soviétique tamin'izany reo zany dia any Europe de l'Est, reo zany no alain'ny zareo anatin'ny OTAN zany rehefa resy ny idéologie léniniste marxiste. Zay zany no Maria kely nanomboka eo le lazaiko hoe faty antoka. Tsy maty antoka izy satria tsy maty antoka anazy tsotra be. Ny reo firenena reo zany firy moa zany ny andohantsika tany amin'ny 1945 ange mbola eo amin'ny 700 mahery ny état nation. Ray aloha zay. Zany hoe efa le firenena efa le voazanazanaka daholo reny zany tsy ny frantsay no sy ny anglisy no nisolo tenany reny. Eo amin'ny 45 eo tsy nihoatra ny 45 ny firenena. Ny état nation zay zany le voambolana ilazana azy tamin'ny 1945. Eo no mahatonga ny hoe
tsy maty antoka izy satria raha nisan'le firenena tamin'izany zany ataontsika hoe efa aty amin'ny 20 taona mahery ty aoriana vao maika niakatra avo firena satria amin'izao zany 194 eo ny membre ny pays ny état zany membre ao anatin'ny ONU ohatran'izany izy fa misy tsy miditra. Zay zany tiako ambara hoe raha ny fihazakazahany le hoe niforona ny état rehetra tsirairay mandrapatonga antsika hoe aty amin'ny 2022 zao tsy mahatsiaro maty antoka mihitsy izy satria vao maika aza izy amin'izao zany iresaka an'izay matsika hoe inona ny tena ty ady ty amin'izao aza zao tonga saina zao tontolo zao hoe ay zany raha atao zany mitsangatanana tsisy pression ataontsika hoe manamarina ny Russie daholo ny firenena rehetrarehetra. Fa zany hoe ino moa hita mipoko etam-pirenena ny zavatra misy pression atao amin'ny Afrika amina firenena rehetrarehetra io amina hoe condamnena ny Russie satria tsy maintsy miditra amin'ny fomba fiady ohatran'izay le izy. Zao ny zavatra tiako tenenina raha hoe mahatsiaro maty antoka izy. Rehefa rava ny Union Soviétique, za manitsiditra amin'le boky nisoratana politologue maro satria reny zany anisan'ny fahadisoan'ny firenena occidentaux ny tsy nenonan'ireny olona reny indrindrandrindra théoricien politique, théoricien des pouvoirs nanoratra boky mikasika ny hoe faravanin'ny zareo occidentaux efa nanomboka tany amin'ny 200 taona lasa dia io zany nivokany ankehitriny io mieritreritra ry zareo fa tena hoe nandohalika tanteraka Russie tao aoriana faravanin'ny Soviétique dia be da be nanoratra amin'izay boky izay. Dia nefa ny tsy arak'izay le ambarako izay tsy maty antoka izy satria ny ataontsika hoe rarava izy dia mipetraka satria ny Union Soviétique zany nge raha ny resaka ara-miaranila zao tsy nisy mbola hoe organisation politique natanjaka noho izany teto amin'ny tantaran'izao tontolo izao pacte de Varsovie zany io teneniko vitan'ny zareo soviétika mihitsy ny hoe matesa raha ava koa izy ny fitenena malagasy. Zany hoe rehefa potikitsika aloha tena tonga dia hoe raha potehana any daholo. Zay ray vitany nanao an'izay ary mahafantatra an'izany daholo ny olona rehetrarehetra indrindrandrindra anatin'le sehatra na miaramila zany. Maromaro aloha maromaro le vetivety fotsiny maromaro le russophone manaraka anao ato Sotra betsaka amin'ny fanarahana ny inona ty ny asivo frappe kely russe fa miteny russe daholo rahalato. Dia isaorana ry zareo mahafinaritra ny fandraisana reo anjara indrindra mahazaka zany alpha mpanaraka ako ato iza 5e razana mady Sionard Malno Stratevouche Velika Russia Slava Russia. Soranareo zay manaraka an'ity tapatafasidika ataony sy miakama filerity amin'ny ankapobeny dia tohizako le fanazavana zay zavatra zay zany na ny malagasy aiza matsapan'izany matoa zany ataontsika hoe ny voambolana tsy voambolana fa oam-pitenenana ampiasain'ny malagasy hoe raha maty amatesa raha ava zay zany ndray satria ny anambarako zay vitan'ny Union Soviétique nanao an'izay fa nalohan'ny mipetraka mifanohitra amin'izay ry zareo occidentaux ro any occident zany tena tsy ho tantany zareo mihitsy hoe hiala amin'le influence ary tsy hipetraka fotsiny amin'izao ry zareo ray zay zany zany psychologie zany amin'ny olombelona psychologie koa zany amin'ny comportement des pouvoirs satria misy ny antsoina hoe comportement des pouvoirs hoe miova ny comportement le pouvoir arakaraka ny ohatra hoe resaka menace sy ny ohatran'izany misy karazana niveau ny misy ny atao hoe niveau de menace zay mahatonga ny hoe rehefa inona izy no alerte rouge satria misy miresakresaka an'izany foana na mpitondra rehefa tamin'le niveau ambony zany comportement de l'état misy comportement de pouvoir misy zany amin'ny politologie tsika moa tsy hiditra amin'izay dia efa manantona an'izay ty zavatra misy ty zay mahatonga ny hoe any amin'ny inona ty efa eo amin'ny menan'ny
filazan'ny olona azy hoe efa mirehatra mena ny zavatra ataon'ny Rosiana zany efa midikana farany ambony tena hoe tany-dinin-doza zany ny tena marina. De zay mahatonga antsika mahita hoe manao zay tena farahery zareo. I Ukraine io zany efa be da be ny nanoratra momba an'io satria raha ho anazy zao amin'ny hoe ao anatin'le sehatra ny politolojia tsy vaovao aminay politology eran-tany zavatra misy ohatr'izao. Efa 200 taona ny nanoratan'ny olona n'ity zavatra misy ty kasika ny Ukraine ty. Nanoratra an'izany daholo na ny politology amerikanina reo, na ny frantsay, na ny russe kasika ny hoe aty Europe de l'Est zany atao hoe misy tsy maintsy misy karazana inona ty zone de tampon anankiray na maromaro amin'ny hoe hijerentsika hoe anakanana n'le le ady amin'ny ankapobeny tsy hiroson'ny OTAN. Zay zany ny zavatra misy. Ny etombohan'ity zavatra ity ho antsika mpanara vaovao tsotra be. Vaovao hitantsika nisy fifanarahana, saika hoe fifanarahana ho ataon'ny Amerikanina sy ny Rosiana tamin'ny Genève talohan'io ady io amin'le hoe ametrahana ny tena sécurité any Europe. Zany hoe mamaritra ny sécurité any Europe dia i États-Unis sy Russie. Inona ny zavatra ataon'ny États-Unis? Ataon'ny tena zavatra tena tanjon'ny États-Unis ny affaiblir any Europe. Zay zany tavakatry ny olona manao analyse zany. Satria zao zao ny Europe faible. Faible izy amin'ny resaka énergétique. Ray zay. Amin'ny resaka hoe karazana crise alimentaire izy hitanao koa izy faible. Dia inona amin'izay ny ataon'ny États-Unis? Ny tena tiany mihitsy le allié indrindra ny Europeanina tena andadilady amin'ny Amerikanina. Zay zao ray. Zay zany ny tena hoe anisan'ny tanjon'ny États-Unis. Zay mahatonga ny hoe raha ho vita angena ho ela na ho aingana io ady io tsy ho tafiditra amin'io mihitsy Europe na ny Union Européenne. Zay nahatonga ny hoe ny président français, président Macron anisan'ny miazakazaka foana mandeha nankaty Russie taloha teo satria iza moa mitazona ny Union Européenne. Mitazona ny Union Européenne ange dia hitsotra i France dia i Allemagne. Ireo zany anisan'ny manana eurodéputé betsaka be ihany koa anatin'ny parlement européen. Dia zay mahatonga ny hoe mifandray daholo ny zavatra rehetrarehetra io fa tsy hoe misy zavatra tonga ho azy mahagaga. Efa zavatra efa misy io, efa voahomana io. Niomana tamin'io na États-Unis na i Russie. Zay zany ny zavatra azo ambara. Zao ary fantaniana indray zay aloha zany natao hoe karazana genèse le phénomène na le zavatra mitranga amin'izao fotoana izao fa ny raha ny vaovao androany zany mila hazavaina zany satria ny antony dia zao ny tamin'ity herinandro ity zany ohatran'ny zay moa ny communication sy ny information amin'izao fotoana izao. Rehefa misy zavatra mafana anankiray dia lasa daholo ny concentration izao tontolo izao dia variana tamin'ny resaka mety hoe azafady hoe éventuelle instabilité du pouvoir du moins de la gouvernance d'Emmanuel Macron zany suite à la débâcle ny élection législative des députés zany sinon taty Frantsa zay maro moa ny interprétation tamin'iny fa le fait de ne pas avoir la majorité absolue mais plutôt majorité relative dia iny daholo ny resaky ny médias internationaux tamin'ity semaine ity. Atsy amin'ny ilany nefany miazakazaka be ary ohatran'ny tonga dia hoe be dia be zany le conséquent les avancements na les progressions territoriales amin'ny tafika Rosiana ao anatin'izay zavatra mitranga zay hoe zany hoe misoko mangina zany le Rosiana ary mamely tapoka rapida be ny fanontaniako dia zao fantatrao hoe hatraiza ny mety limite ny idiran'ny tafika Rosiana ao amin'ny faritra misy an'ny
firenena Ukraine io satria ekena hoe ny Donbass zany mitady ny indépendance ny plutôt pro-russe kokoa fa efa manomboka amin'ny se sentir menacé zareo ao a Lituanie ary mba tian'ny olona ho fantatra zany hoe marina ve fa valaka le mitafika rosianina araky ny fahenoana amin'ny inona izy teo filazana amin'ny haino aman-jery aty Eropa raha izay kanefa rehefa tonga tokoa le progression conséquente ohatran'io de daholo vao mody fanina dia à la limite izy tsy resahana. Ato amin'le désinformation zany no tiako hidiranao kely en même temps anao mitantara an'le fait am'le progression am'zao fotoana zao. Ny tiako marihana kely de zao mba ahafantarany vahoaka malagasy na ny manam-pahaizana malagasy fa matetika ny olona mivoaka amin'ireny le akademia na parcours académique na organisme étatique reny tahaka ny lazainy mahazaka io dia olona mba tsy ilazako ny tena précis dia olona répertorié amina structure anankiray dikan'izany tsy mandehandeha fotsiny ka na hoe tsy hitahita fotsiny le olona avy eo fa misy dikany be dia be matoa admis sy accepté amin'ireny zavatra ireny mba tsy tenenako ny zavatra tena antony. Ndahoany rahalahy? Izy io moa le fanatsidika hatreny ambony hoe resaka mikasikana filazam-baovao samy manana ny azy na eo na Madagasikara ary misy zany na misy fe anankiray tamaso zao ataontsika hoe nampanao gazety folo no nahita an'iny samy manana filazany reo zay zany ndray satria samy mandrorotra ny any amin'le hoe intérêt tiany zareo atongavana misy ny zavatra tiako tenenina io le misy an'le campagne de dénigrement zany atao amin'ny miaramila rosiana ilalena eto io voararan'ny lalàna dénigré ny armée russe zany eto voararan'ny lalàna ary betsaka amin'ny manao an'izay rehefa tena hoe tonga amina situation anahady ohatr'izao satria inona moa mahatonga an'izay ke ny dénigrement ataonao amina armée ke anisan'ny anatin'le hoe karazana guerre hybride. Guerre hybride zany sady ampiasanao ny information ampiasanao zany karazana teknolojia sy ny karazany indrindra ny information anatiny mihitsy mijouer rôle be zany ny resaka désinformation indrindra anatiny hoe satria ohatra antsika zao ka ohatra ny akama Fleury zao hafa mihitsy le vaovao heninao de za koa hafa mihitsy ny vaovao heniko de iny nefa misy fiantraikany any amin'ny tonga de subconscience atsika mihitsy hoe zay zany tena ohatran'izao le zavatra misy any de samy manana une seule différence hoe une seule différence atsika averti manana paramètre maromaro zay mihitsy ka ny tiako tenenina hoe le source ny tiako tenenina amin'io ne satria le source zao maro be satria na ny vaovao avoakan'ny frantsay eny hafa noho ny avoakan'ny amerikanina zany zao hafa samy hafa daholo de ny zavatra tiako tenenina amin'izay ohatran'izay le zavatra hitantsika hoe raha ny vaovao nandika de ohatran'ny hoe ho resy mihitsy ny miaramila rosianina tsy taitra amin'izany mametraka lalàna fotsiny ny fanjakana hoe tsy azon'ny olona atao ny zavatra ohatran'ity hoe dénigré le opération spéciale zany ny hevitra samy manana fa hoe ny ianao zany mikitikidika ny hoe miaramila ny zareo mihitsy amin'ny filazam-baovao sy ny karazany manao désinformation de tsy tiana satria amin'ny cas ohatr'izao zany fatao naiza eto ambonin'ny tany manao an'izay satria saripady ny resaka raha miaramila moa io zany indrindrandrindra zay mahatonga ny hoe mifandray eo amina resaka secret militaire sy ny karazany satria ireny tsy azonao dévoilena mihitsy ny olona manao an'ireny migadra de mitovy ihany hoe ny olona dénigré an'le miaramila ihany koa
misy sazy miandry azy ohatran'izay zany ny zavatra tiako ambara fa ny Rosy ny miaramila Rosiana ary efa niteny ny filoham-pirenena zareo hoe ny zavatra rehetrarehetra efa nomaniny zareo amin'ity hoe opération militaire spéciale ity dia tsy maintsy ho tanteraka ary tsy maintsy ho tratratra amin'ny farany ny tanjona. Teny an'izay foana ary izy zany tsy azonao atao eninona mihitsy izy amina hoe firenena matanjaka azy indrindrandrindra matanjaka ary miaramila. Zay mahatonga ny hoe zay mahatonga ny efa miaika anie ny any amin'ny firenena occidentaux hoe ninona ataotsika na ary zareo nanao erreur na sazy inona ny sazy ataotsika ninona efa tantaran'ny Rosiana eo hoe mahenjana ny Rosiana zany rehefa miditra ady izy tsy mihemotra intsony. Izy manao ny resaka diplomasia ary tena miezaka amin'io izy satria ny diplomasia nge ataotsika hoe mifandray amin'ny ara-panahy fa tsy mandray amina resaka agressivité ohatrany ataon'ny famotehana ny système diplomatique aty hoe simba mantsy zao ny système diplomatique mondial tsy ny Rusy maniva azy. Reny hoe fandroahanao diplomate reny ange zany zavatra tena hitanao hoe famotehana an'le diplomasia rehetra eran-tany satria raha samy hanao an'izany daholo ange zao dia na ny firenena afrikanina aza afaka manao an'izany amin'izao. Dia inona nefa ny andeha ho aiza intsony zany ny filaminana na ny ordre de système diplomatique mondial. Dia manimba an'izay daholo le firenena occident fa Rosiana zany tsy maintsy mamaly satria amin'ny diplomasia tsy maintsy manao an'le hoe mesure de rétorsion hoe manao mampiasa ataotsika hoe zavatra anankiray manimba ny manahoana ny fahasalaman'ny Putin. Zany anisany daholo ka io izy zao mipotra foana isan'andro ange izy mipotra. Zany zao dia vaovao tsy izy satria ahoana moa ny ilazanao hoe raha ampitahainao raha hanao an'izany koa nge zao ohatra ny Rosiana na itsika mijery amin'ny vaovao ampitao ny filoham-pirenena Amerikanina sy ny filoham-pirenena Rosiana lasa terratera be mantsy ny raha vao hanao an'izay daholo nefa n'le olona hoe ampitahaitsika ireo olona roa. Iza ny salama kokoa hita amin'ny izy mijoro iza ny salama kokoa. Adiny efatra izy ilay nanao intervention tamin'ilay forum zany izy daholo hipotra eo foana izy isan'andro amin'ny vaovao Rosiana eto presque isan'andro. Amarantsika amin'ny tantaraha le misy ouvrage ihany tsara hifampizarana ny olona mety mino fa fantatrao édition open edition books izay nosoratany Andriamatoa Yuri Rubinski. Fantatrao ngamba ny mpanoratra io? Fantatro français polonais izy io. Amin'ity sorany ity dia manazava tsara izy hoe tany amin'ny fizarana rehefa natao zany le fizarazarana ny Europe dia milaza izy hoe teo no nanomboka dégoûté ny Rosiana dia mbola nararotina koa izy amin'ny resaka hoe annexena ho membre ny OTAN dia manodidina azy dia lasa ohatrany hoe vulnérable izy avy eo ary tactique américaine ilay izy ary teo no nahatonga ny Rosiana tena tsy nanaiky intsony hoe tsy ny fanarahana kosa Ukraine ho ampidirina membre ny OTAN. Zay zany azavainy nga Yuri Rubinski eto hoe dia zary zareo efa nanaiky hoe raha vaina ny hatramin'ny URSS raha lasa niravaina fotsiny teo. Zay ny amin'iny fa raha mba mamarana ianao hoe inona no satria ny zavatra ohatran'itony tsy vitany hoe ny tantara fotsiny tsika amin'ny rahalahy na ampidira fahaizana eto fa ny misy anatra ihany mba tokony ampitaina amin'ny malagasy hoe ahoana ny fomba fanadihadiana fe journalistique anankiray hoe marina ve zany satria tsika amin'ny rahalahy zao manana ny parcours académique antsika dia mba manana ny paramètre na grille d'analyse mba ahafahana matsapy hoe tsy marina kosa zany satria tsy afenina fa hiditra fifidianana antsika oriana kely eo ary ny zavatra mampalahelo ny malagasy dia tena hoe marivo salosana mihitsy tsika amin'ny resaka fanadihadiana
amin'ny zavatra miseho amina comportement politika ny mpanao politika malagasy zany. De manière globale, inona re no tolo-kevitra avy aminao mba hananan'ny malagasy tsirairay an'izany atao hoe mba afaka manadiady amin'ny fomba iainy fa na de hoe tsy teknika ary. Tsy voatery hoe nahita fianarana fa hoe mba amenao resety tsotsotra zany malagasy hoe tia mba hatolotra anareo cadeau de 26 juin mba ahafahantsika menakavy miara-mivoatra. Tsotra be le zavatra tiako ampitaina. Voalohany indrindra mandeha amina resaka fanabeazana le izy. Fanabeazana tiako tenenina de tsotra be hoe tokony hijery-tsika hoe tokony misokatra zany tsika. Ianao le misokatra nge hoe tsy any amina ataontsika hoe akanitsy na ohatran'izany fa hoe inona daholo le karazana information tonga anatin'ny sainao, atonga anao atsapa amin'izay hoe ty zavatra ty kosa hita amin'ny famarinany teny, ty zavatra ty kosa hita hoe efa diso ohatran'izay zany ny zavatra misy. Ka io le tiako tenenina hoe tokony hijery zany tsika hoe inona no soratan'ny Allemand ohatra mikasika Madagasikara. Za mantsy tia merimberina an'izay koa misy fotoana satria iny moa hoe fianarana tsy mety tapitra amin'ny fianarana azo atao foana, hoe ny tiako tenena. Misy fotoana zany anatin'ny sehatra ny histoire de mijery hoe ny fikirakiranao histoire io no mahatonga ny firenena anankiray matanjaka, tsy mahatonga an'ilay vahoaka mihitsy ahafantatra hoe ohatr'izao tsika. Voalohany indrindra tiako tenenina zany resaka fikarohana. Tsika malagasy mionona amin'ny zavatra mivoaka vaovao fa tsy tsika zany tsy tena mikaroka le vahoaka no tiako tenenina. Voalohany indrindra misy fotoana natsapa an'izay hoe eto Madagasikara misy ny asa fa ny olona zany tsy mikaroka fa efa mipetraka ery amin'ny rindrina no offre d'emploi, zay izy vao mifarombaka. Zay zany le tiako tenenina hoe tokony mba hikaroka le olona. Faharoa, ny tiako atongavana de tsotra ohatran'izao hoe inona ny soratan'ny arabo mikasika amin'ny Madagasikara. Tsisy olona malagasy ray te hiaro an'izany. Fa ny boky fampianarana hoe Madagasikara hitan'ny Rianina tamin'izao siècle, hitan'ny Rianina. Ny arabo nge za misy fotoana mamaky bokin'ny arabo tena manoratra mihitsy hoe tamin'ny 10e siècle zay de efa tany Madagasikara. 10e siècle. Ohatran'izany koa, inona ny soratan'ny Allemand mikasika Madagasikara. Eo zao i plan Madagasikara nge soratan'ny Allemagne nazie hoe ny jiosy rehetrarehetra deportenan'ny Madagasikara. Fa tamin'ny ora farany tsy nanaiky Hitler satria hoe jerena amin'izay zany le koan'le fandefasana an'le olona, ny ravitaillement eny amin'ny resaka maritime sy ny karazany tsy tafavoaka le izy. Ohatra zany. Tsika malagasy ve zao mahafantatra hoe oviana ny tonga voalohany tany États-Unis gasy, oviana ny tonga voalohany teto amin'ity Russie misy anaty iny malagasy. Zany zava-dehibe ho ana firenena anankiray mahafantatra an'izany sy manao an'izany. Firenena matanjaka rehetrarehetra ireo manana archive-ny anazy amin'ny resaka cas ohatran'izany. Hoe ahoana ny frantsay voaloha tany États-Unis, inona nataony sy ny anona, tantaran'ireny olona reo efa presque efa tamin'ny ataontsika hoe efa tamin'ny 2000 ans talohan'ny Jesosy Kristy, amin'le fanisana an'le karazana inona ty fizarana siècle zany io. De ny zavatra tiako ambara zany hoe zao mantsy tsika zany efa misokatra ny izao tontolo izao efa misy an'itony ohatra tsika ampiasaintsika zao ny Facebook, karazana réseaux sociaux rehetra io, documentation izay isan-karazany efa hita en ligne sy ny ohatr'izany. Mandrisika ny malagasy hanao an'izay, rehefa hanao an'izay tsika malagasy de tena tafavoaka. Ary tena tsisy hoe karazana ono io intsony hoe le anona hono manafika de jerena hoe zao ny maty de resy olona firenena matanjaka de
deuxième puissance mondiale amin'ny resaka conventionnel ataontsika hoe première mihitsy ary izy satria miaika ny arma ampiasainy ny miaramila eto amin'izao tontolo izao. Fa ny hoe budget militaire ny anazy no ambany no klasena anazy hoe izy faharoa. Dia ahoana moa no tena atakarany saintsika io ho resy ny firenena io. Tsy le olona aty amin'ny firenena mahaina no vizena amin'ireny, fa any amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Tsy ilazana an'ilay izy hoe any amin'ny firenena mahantra ohatra hoe tsika Madagasikara, any amin'ny firenena mahantra any Afrika ohatra. Ohatran'izay zavatra tiako ambara ataovana fikarohana tsy mba ho tompotrano onona hoe ho lazaina fotsiny na hoe efa mipetaka eny amin'ny rindrina ny filazana izay ianao vao taitra hoe aiza misy an'ity. Zay zany ny zavatra tiako ambara. Na hoe efa miakatra telonjato isan-jato ny vidin'ny mofo zay vao tonga saina. Zay mihitsy zao ohatra kaiky ange hoe ianao tsy mahafantatra fa efa apetaky ny olona amin'ny prix an'ilay mofo maraina ery dia zay ianao vao ay ve lasa ohatry ity ny prix. En dehors de tout ce qui hoe invasion na hoe sy ny karazany tsy azon'ny olona hoe ty guerre ty ne tena guerre économique, stratégique et finance. Satria ahoana mihitsy moa zany ny hoe zay manko mahampanankarena n'ity émission antsika ity zany rahalahy, échange betsaka zany ahoana mihitsy moa ny hoe ny Rosianina ny tompon'ny gazy, ny tompon'ny énergie fossile alefa any Eropa, dia tsy maintsy mandalo Swift, dia mandalo dolara, dia ahoana zay ny tompon'ozy izy ahoana ny volany lany ampiasainy. Oka zay ozy izy. Amiko zany tsy hoe hiaro ny Rosianina bêtement fotsiny fa tena manko mba nanao économie ihany dia mba mahatsapa zany hoe mba misy lôzika ihany koa zany ary misy io zavatra io raha izay no hiaingana eo mihitsy na aty aoriana zany ianao vao mahatsapa araky ny tenin'ny rahalahy teo hoe efa afisy ery amin'ny rindrina hoe mitady mpiasa zay vao mikiropaka. Fa raha tany amin'izany atao hoe famoronana ny BRICS dia tsy nieritreeritra hoe ary vitsiny ny aty olona nanana projection hieritreritra hoe ho tafiditra ao anatina monnaie tsy tena hoe directrice na fondamentale na hoe référence satria efa manao an'izany nareo Rosianina zany, fa le hoe uniquement dolara kosa aloha hitako hoe tsy mety any. Zay mihitsy satria ka io misy fiantraikany mihitsy satria nanana an'ilay politika de dédollarisation manao an'izay ny filoha Rosianina tamin'ny ataontsika hoe teo amin'ny 10 taona lasa teo. Zay mihitsy ka. Fa ka tsara ny resakantsika amin'ny rahalahy zany ary zay ny fampizarana amin'ny olona hoe en dehors zay manko ohatra ny varinany amin'le activité dia resy territoire sy ny karazana. Fa parallèlement anatin'izay zavatra misy zavatra tian'ny Rosianina apetraka amin'ny resaka échange commercial et financière mondiale. Any zany ny fiovana io dia hiova koa manaraka an'izay ny sata mitantana ny resaka diplomatika. Zay mihitsy. Zany zavatra tiako ampita fotsiny zany matetika efa indroza ny akamaflery zany niditra tamin'ny karazana tafatafa sy dinika ohatra izao tsika tafaraka dia nangataka foana hoe firenena lehibe ao anatin'ny Conseil de sécurité Russia aza atao ohatran'io ilay diplomasia todika zany ny fitondram-panjakana malagasy, aza atao ohatran'ity zany le fitondrana an'ilay firenena matanjaka ohatran'io satria misy tantarany fandray tamin'ny Madagasikara foana io Russia io ninona io ny nakan'Île Zeparsa dia mba ataovy amin'izay le nomination an'ilay chef de mission diplomatique eto Russie fa efa ho tapitra zao le mandany filoha Rajoelina firenena 5 anatin'ny 5G na le groupe des 5 ao anatin'ny Conseil de sécurité Russie izy reriny tsy manana
ambasadera-ny Tsy manana ambasadera malagasy hatramin'izao any Rosia. miandry an'izany zay miandry an'izany zay malagasy eto tsy ny malagasy ihany miandry an'izay fa ny communauté anatin'ny diplomasia amin'ny ankapobeny eto Russie. Zany hoe hoe nangataka foana zany ny tenako zany fanombohany amin'izao mino aho fa misy mijery ty zavatra ataontsika ty resaka ataontsika ty za koa moa le efa natsidiko teo hoe resaka siantifika le ataontsika eto fijerenana hoe inona ny tena zavatra misy marina andeha ty zao tontolo zao ty andeha ho aiza Madagasikara, inona ny zavatra tokony fipetrahan'ny Madagasikara amin'izao tsika 21e siècle zao. Zany zavatra tena ohatrany hoe karazana ataontsika erreur zany amin'ny ankapobeny satria raha fatao zany ny fandinihana ny hoe izavany tsy manana chef de mission diplomatique eto Russie eto Moscou, Madagasikara anisan'ireo fixe. Zay zany ny zavatra tiako ambara sy ampitaina amin'ny ankapobeny mba hampandehanana an'le fiaraha-miasa indrindra amin'ny ankapobeny. Misaotra betsaka Rahalahy Manzaka. Misaotra betsaka docteur. De misaotra betsaka anao Kamaflery fa ohatr'izay moa le fampiantsoantsika. Mahafinaritra ny tafatafatsidinika ohatran'izao mino aho fa mbola haka thème hafa atsika amin'ny manaraka amin'ny ankapobeny fa ilaina zany ny fifanakalozana hevitra sy ny hoe tafatafatsidinika ohatran'ity ataontsika ity. Ara-pilalahina ihany koa ny resaka nataontsika amin'ny rahalahy teto fa dia misaotra betsaka tamin'ny fanasana tamin'ity andro harivariva ity. Ny hidirantsika amin'ny manaraka angamba raha mety aminao dia mba manao préparation kely tsika amin'ny rahalahy ny resaka hoe objectif économique et financier amin'ity resaka adiny Rosiana sy ny Ukraine ity. Zany hoe ho an'ny mpandinika amin'ny resaka monnaie zany na resaka rahabola tsy hoe fampidiram-bola akory fa resaka hoe mba hanananao ny volanao tena matanjaka zany dia le teneninao teo hoe dédollarisation. Iny ny hidirantsika amin'ny manaraka hanao karazana prospective kokoa zany tsika na projection amin'izay fotoan'izay dia rehefa vonona ianao dia lazainao fotsiny lazainao indrindra fa amin'ny fotoana mafana iny na hoe fotoana hoe marina ny zavatra tenenitsika amin'ny rahalahy satria raha mpanadiady tsy mahalala diso fanadihadiana koa manko mety tsy dia mitin'ny olona loatra manaraka azy fa hatreto aloha mino aho fa tsy disontsika ary afa-po tanteraka tamin'ny intervention-nao. Misaotra betsaka tompoko. Mandram-peona. Mandram-peona ny Kamaflery. Tahin'Andriamanitra. Samy tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra sy ny olona nanaraka an'ity tafatafatsidinika atsika ty. Ino tsara ny rangia dodôlina mba kalazao any Rosiana any any Moscou any. Fa izy dia aleo fa ho ampitaina mihitsy akamatsika koa izy tena akamabe ary ty raha momba ny Barea ty ho alefako ty dia enonao. Dahoro mandram-peona rahalahy. Mandram-peona eo. Allez-y, Barea,
Miara, ifanao velomontsika satria efa mba natratra adiny roa kosa izay a. Isaorana amin'ny vahiny sy ny fianakaviana Benera, Rahalahy Dodôla sy Mahazaka Solonofo Antenona. Samy manana maizy azy izy mindalà ireo ary natao karazana fandaharana, tsy hoe karazana fa tena hoe fandaharana mba mivoaka miala amin'ny politika isika satria ho avy ny 26 juin ary tsara ny mametraka ny hoe raha tianao any tanindrazanao averika any dia tianao ny mpiray tanindrazana aminao. Ajanony ilay hoe gasy fa mitafy toe-tsaina maloto izay fa malagasy aho veloma tokoa mandram-piainao samy mitahina Andriamanitra.